antoko HVM mitohy hatrany ny fandikana lalam-panorenana ataon'ny FLO aiza ny HCC fangatana nalefa ny HCDDED tena amin'ny HCC mikasika ny fitsabahana andraikitra no lavin'izy ireo nolazaina fa tsy azo raisina fety ny krismasy natao andinian-tena sy fiovam-piainana ara-panahy hoy ny mpitandrina ara-barimanana alarobia afaraiky am'roapolo ny volana desambra 2024 manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MPS amin'ity ariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-bavao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako hanaraka ny vavao hatramin'ny farany mitohy hatrany ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao efatra amin'ny taona 2024 ka hatramin'izao ary mahagaga nefa mitaza-potsiny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoy nambarany antoko HVM tamin'ity andro an'ity raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Mateo Prince manao tohivakana mihitsy ny fandikan-dalàna ataon'ny filoham-pirenena hatramin'ny nandraisan'ny fitantanana ny taona 2024 hatramin'izao tsy misy mihitsy anefa fandraisana andraikitra nataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fandimby teo mitaza-potsiny aza ny fioara-piavy ataony ho any antoko HVM samy tompona andraikitra ny rodonta naingatsika tamin'ny 2019 fandraisan'ny filoham-pirenena anjara tanteraka mihitsy amin'ny fampelezan-kevitra nomboka tamin'ny fisafidianantsika nireo solombavambahoaka ny roso mankany amin'ny fifidianana be ny tanàna zay ny filoha mihitsy ny mirotsaka eny an-tsehatra manao propagande mikisaka kely tsika tamin'ny fanametrahana ny gouverneur zay tsy manaraka lalam-panorenana dia mijery ihany ny HCC-ntsika ta Madagasikara ohatrany hoe sy de rien n'était izy ny teny frantsay dia miroso ihany tsika ao anatin'ny tantara jeretsika tsara ilay fanitsakitsahana ny zon'olombelona maro samihafa sinsisa dia mbola nampiny ty fitsabahany président république mihitsy ao anatin'ny asany reto solombavambahoaka reto dia apetraka anay le fantaniana hoe move tompoko mbola misy fitsarana avo momba lalam-panorenana eto hitsara zay olona manitsaka lalam-panorenana fa indrindra ny filoham-pirenena ho an'ny HVM hatrany ity fitondrana ity mihitsy no miopefy matetika mifandimby amin'ny fandikan-dalàna ny mpitondra raha matsapa-tena ny FLO tokony mahay mametra mpialana ny anina ny filoham-pirenena na izy tena raha matsapa-tena tokony mambetsa-pialana izy fa tsy miandro esorina fa izy hoe apetraky ampelatana ny sy amin'ny feony fieritreretany solombavambahoaka ilay izy hoe nareo ve tompoko mbola sahinareo ny hamitaka an'ilay vahoaka nametraka fitokisana taminareo satria raha le fikaikaikan'ilay vahoaka raha le fomba fanaonareo ao anatin'io assemblée nationale io dia mazava ho azy hitsakitsahinareo mihitsy ilay fahefana nomen'ilay vahoaka tamin'ny fifidianana anareo ka io zay mbola tsy tara atsika mbola hisy session aorianao dia apetraka amin'ny pilatanany HCC ilay sy ny androm-panjakana maro samihafa hoe move tompoko jeritsika fotsiny ty fanitsakitsahana lalam-panorenana satria raha ny zavatra nisy tamin'ny assemblée zany fanambarana natao any bureau permanent ny assemblée zany tsy manakana velively mihitsy ny procédure parlementaire mankany amina institution na mankany amin'ny fitsipapitokisana ny gouvernement taray-manontolo ao anatina tany tan-dalàna ny lalam-panorenana no ambony indrindra amin'ny lalàna rehetra ambony no ny didim-pitondrana no ny didim-panjakana no ny didy tsy volana sy ny lalàna lasitra ary ny lalàna fehizoro raha ny voalaza ny lalam-panorenana ihany koa raha vao misy fandikanana iray fotsiny azy amin'ny lalam-panorenana manana fahefana feno ny HCC anala ny filoham-perinasa ao anatin'izay vavaon'ny politika izay hatrany dia sarotra ny voana ao anatin'ny krizy lalina eto amin'ny firenena raha mbola izao fitondrana izao tsy mendrika ny malagasy intsony izao fitantanana izao hoe nambarany mpanao politika raha nanao jery todika ny amin'ny fitantanana ny firenena tamin'ity taona 2024 ity ambany isa aotra no saza ny mpitondra fanjakana hoy hatrany fanazavana araka ny angom-baovao nataon'ny Ando Miaratiana sy Toky Ramarola tsy mikatsaka ny tombotsoan'ny malagasy ny fitondrana amin'joro ankehitriny fa mitazona ny fahefana eo am-pelantanany sy miaro ny tombotsoany tenany manokana sisa tsy laram-pamiana ho azy ireo mihitsy ny famahana ny olana fa fandrebirebena saina sy fampatoriana mitsangana ny malagasy no tena ataony tsy mahagaga raha izao no fiainan'ny malagasy tsy misy asa toekarena mitotongana nona maty mosary bado sy ny maro hafa izy ireo samy ao andapa ihany dia efa matsapa ny tsy fahombiazam-pitantanana raha nita nandritra ireny fitsipaham-pitokisana nataony solombavambahoaka ireny
marina tsy azo lavina fa ireny no tena zava-misy iaina ny sarababe-bahoaka ankehitriny. dia hitantsika ireny fitsipaham-pitokisana izay nataony député maronisa solombavambahoaka maronisa manohana ny fitondrana ny lazana ny zavatra maro tsy fandehan'ny raharaha eto amin'ny firenena. Voalaza tao anatin'ireny ny fandikana ny lalam-panorenana miverimberina, voalaza tao anatin'ireny ny tsy fanantanterahana ny programa nasan'ny fitondrana. Zany hoe ireo solombavambahoaka manohana ny fitondrana ireo zany dia miara-manaiky sy miara-mahita amin'ny vahoaka malagasy fa tsy tanteraka ny programa nasan'ny fitondrana. Ao anatin'izay ny tsy fahandriam-pahalemana, ny sehatra ara-toe-karena, ny sehatra ny tontolo iainana ary ny sosialy. Voalaza ao anatin'izay daholo zany raha resaka ny indicateur rehetrarehetra, indicateur de développement amin'ny firenena anankiray, ny secteur rehetra dia voatonona fa tsisy mandeha amin'izay laonina. Fa reny moa ny zavatra nisy teto amin'ny firenena dia ny lasa nandamoka iny motion de censure iny ny antony dia satria ny baiko politika, ny toerana ara-politika no ambony noho ny ain'ny vahoaka malagasy ny ain'ny firenena ka nanjavona reny fitsipaham-pitokisana ireny. Ka eto zany dia manamaha fotsiny hoe firifiry izay fampanantenana natao teto amin'ny firenena izay, firifiry izay fampanantenana ny fanalana ao anatin'ny fahantrana izay, ary firifiry mbola fampanantenana mivoaka amin'izao ka na ny zavatra tenenina omaly ary tsy tadidy ary tsy ekena intsony fa androany indray milaza zavatra vaovao ka sarotra ny iny raha mbola isiny ny fampandrosoana amin'izao fitondrana izao. Ambany saotra izay ny noty azo omena ity fitondrana ity tsy misy azo raisina na kely aza. 0,5 angamba noty ho azonareo raha na sur 10 zany na sur 20 0,5 raha amin'izao fomba hitantanana ny firenena zao satria ny paikady rehetrarehetra hoentina anarenana ny firenena, hitondrana ny firenena dia any amin'ny oatra, any ambanin'ny isa iray na manao zavatra mahavita zavatra anarivony ary anareo na milina ary ny vitanareo ary amin'eny fotodrafitrasa sy ny karazany ireny fa fois zéro zay satria le zéro no fiatraikany any amin'ny fiainany vahoaka sy ampandraisana ny firenena na navita milina ary nareo fa milina fois zéro tompoko dia zéro ihany. Potika tanteraka ny firenena tsy mendrika ritssaza ny malagasy intsony ny zava-misy. Mila mifoha amin'ny toromaso ny malagasy ka tsy anaiky lembenana intsony fa efa maro izay ny nahavoa izay hoy ny fanazavana. Raha mbola izao paikady hoentin'ny fitondrana izao dia sarotra ny voahan'ny firenena fa ny azy zany antsoava ataoko ny voaka malagasy voiny ray mandeha sika tompoko natao hoe tsy fidiny iny vo ndray mandeha sika tamin'ny teteza mity reny ny arana hita amin'ny fitantanana tamin'ireny votsika tamin'ireny tsy mametsiny anizana izy zay satria ireny moa zany ny zavatra anseho votsika fanondrony mitondra ilay olona ny eritreretintsika hitondra ny firenena vo zany tsika izao io ary tena vo ny vahoaka malagasy zao amina fitantanana ny firenena dia ny fanontaniako ary mampieritreritra ny vahoaka malagasy ray tompoko dia zao mbola ho vo fantelo mive isika amin'izao situation misy ny firenena amin'izao fotoana izao. Famadiva ifarana ity ny taona nanao ahoana ny fahitany olom-pirenena ny politika mpampandrosoana tamin'ity taona ity antanteraka ve ny tetikasan'ny fanjakana ny antraika tamin'ny sosialim-bahoaka ve izany ny olon-tsotra no mamaly ireo fanontaniana ireo atao anatin'ity fanadatiana nataony Jessica Miray sy Mathieu Prince ity. Plan d'émergence de Madagascar na ihany koa PEM dia tondrozotra ny gouvernemanta natanteraina ilay IEM na Initiative pour l'émergence de Madagascar. Ilay programa nasa napetraky ny filoha ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny ny taona 2024. Ilay nambarany tamin'izany fa efa milamina avokoa na mpamatsy vola azy fa miandry azy ho lany fotsiny ihany. Ny farany volana oktobra teo anefa vao nampahafantarina ny mpamatsy vola indray ny mikasika ny tetikasa. Nandritra ny efa taona be izao zany vao tafavadiky ny gouvernemanta ho drafitra ilay IEM no lazaina fa efa nahitana mpamatsy vola. Ny fiam-pitom-piasana nefa efa hifarany. Raha ho an'ny olom-pirenena kosa ary nanao ahoana ny fahitany ny politika mpampandrosoana napetraka ny fanjakana. Raha ohatra ny anao manokana aloha zany tena tsy hitako
Tena tsy hitako izay fampandrosoana fa ohatrany vao mahay mikorosofahana aza ny firenena, indrindra fa ny vahoaka malagasy tena miaina anatin'ny fahantrana tanteraka mihitsy. Raha ohatranay zany dia tena hitanay olon-tsotra mihitsy tena mitondra fahoriana, tsy hitan'ilay mpitondra mihitsy ny fahorianay, tsy hitan'zareo. Ny programma ny mpitondra fanjakana tsisy miainga avy amin'ny sosialim-bahoaka fa ohatrany hoe rendrarendra, ohatrany hoe zavatra tsy takatry ny eritreretina foana ny tiany enjehana atao dia tsisy fiantraikany amin'ilay fiainam-bahoaka mihitsy ilay izy. Izay no tena marina. Niakatra be mihitsy, tena niakatra. Raha tamin'ny 2009 tany, raha tany amin'ny 2008 tany ampoarina amin'izao dia niakatra tsy haiko efa x3 angambany. Taloha zany eny menaka 4,000 litra, izao ny menaka 2,2 dia mba eritreretao izany ny fiakaran'ny vidim-piainana vary izao efa 700. Tsy hitako hoe raha ohatra anahy aloha dia tena kivy tanteraka, tena kivy. Dia hoe miezaka indray zany mijery hoe iza indray no mety, fa ny tena mety izao dia manova. Fa raha mbola tsy haiko ny fiafaran'ny fiainana raha mbola hoe fitondrana amin'izao no mbola hitondra foana. Ohatra zao ty palais de sport ity, io nge tsy mahavoky ny gasy io e. Ny gasy miaina isan'andro. Tsy mifanaraka mihitsy ilay izy fa ohatrany hoe tanin-javatra fotsiny izy zany ohatrany superflu be mihitsy zany ny zavatra nataon'ny fanjakana. Fa ilay gasy zany dia vao maika midegrade foana ny fiainana. Fa tsisy fisondrotana hoe hita tena mitraka amin'ny vatana, lasa 4 be da be, lasa fahasahiranana ny be da be. Ny aretina moa dia mangony fotsiny. Raha ny tena izy zao jerevana izy zao hoe raha mampandroso zany tena izao direny tsy tokony hisy hita miharihary be ran'ny tanàna e. Fa fampandrosoana zany ny atao vahoaka ny loha laharana indrindrindrindra dia ahafahanao mandroso miaina tsara ilay vahoaka, manana saina tsara hivoatra koa ilay vahoaka. Fa zao ilay vahoaka lasa mirefarefa be satria lasa mivarotra tolo daholo tsika menakavy nakapa itsahana. Le aloha tsy hitaka aloha zany zay zany zavatra vitany. Fa hitovizany rehetrarehetra satria ny fampandrosoana aloha zany raha ny resaka sosialy teo tokony jereva voalohany dia nentina nataony, fa zavatra hafa nataony dia satria ny vahoaka manko zany sosialy ny tena ilaina voalohany indrindra. Fiainana tena enjana fiainana fa taona moa fa zay zavatra nisy mbola tsy mipetraka mihitsy aloha satria izao zavatra misy ara tonga dia nakara zato avy eny ny fahasairana vahoaka amin'izao. Ho anahy manokana aloha zany ny amin'ny fiainako andavanandro ny tena jereko dia mihamafy ilay izy fa tsy mihamora. Inona ndray fiasanao an'ilay mihamafy? Lasa misarotra mitady asa, ny karama tsy miakatra kely nefa ny vidim-piainana miakatra. Izay ny tena bazin'ilay izy nenahy. Tsara ny mampatsiahy fa ity tetika asa PEM ity dia mivelatra mandritra ny 5 taona, 2024 hatramin'ny taona 2024. Nandritra ny 4 taona nefa fandrafetana ny atota taratasy ny vita. Inona no azo antenaina ho vita ao anatin'ny herintaona latsaka? Afaraky ny vaovao nivoaka izao hariva izao fa tena lavo ny teo anivon'ny panorenana ny fangatara napetraky ny HCDDET na ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tany-tandalana mikasika ny fitsabahan'ny filohan'ny repoblika amin'ny raharaha ny anteny meram-pirenena sy ny asiny lalam-panorenana na ny lalàna momba ilay fanambarana nataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny 20 desambra lasa teo. Ity fangatana hevitra ity dia napetraky ny HCDDET ny 15 desambra lasa teo. Nilaza ny HCC fa tsy azo raisina ny fangatahana. Nilaza izy ireo fa maro ny fepetra tsy feno ka tsy nandraisana ity fangatahana hevitra ity. Ny filohan'ny HCDDET dia tsy mahafeno fepetra momba ny lehibean'ny androm-panjakana na ny sampandrarahany mivondrom-bahoaka patra itsinjaram-pahefana ka tsy manana fahefana andray ny heviny izay. Raha tsy ahivina dia nararaha fitsopaham-pitokisana no nahatonga ity fangatahany HCDDET ity mba ho fampiarana ny lalàna izay heverina ho nitsakitsaha ny mpitondra amin'ny fitsabahana ndraikitra nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina.
Vaovao avy any Iorombe dia totosany 20 Desambra 2024 tao iosy ny fifidianana filohan'ny vehivavy Tima Iosy ka fantatra fa Ramatoa Saoly no voafidy tamin'izany. Vita ihany koa ny fifidianana filohan'ny Comtum ka lany somatsara tamin'izany kosa ny Andriamatoa José fantatry maro amin'ny anarana hoe Monsieur José tafiditra indrindra ao anatin'ny fameloma-maso ny antoko Tima mba ahafahany antoko miverina eo amin'ny fitondrana indray moa no anton'izao fameloma-maso izao. Famparipary toy ny vaiakandrona ny fidedahana sy ny fisehosehon'izao fitondrana izao hoy nambarany ireo mpiantsehatra atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny jadona ny manjaka ny fampanantenana tsy tavolana vitsy tsy farana ny fiampitoam-pitondrana. Ireo no teboka anisan'ny songadina nandritra ny fandarana tamin'ity alarobia ity izay fitiany namana mpanao gazety Avitra Sionabe sy Tahirinena. Jadona sy fanaparam-pahefana ary fampiororona ny miainana teto Madagasikara nandritra ity taona 2022 ity. Porofon'izany ny fanagadrana ny tsesy natao tamin'ireo olona samy maneho ny heviny sy samy joro milaza ny tsy fahombiazana ity fitondrana ity. Tsy misy fahamarinana ny fanambarana nataon'ny filoha Rajoelina tany Washington ireny noho ny miara-manonja. Tsy takona fenina ihany koa ireo sakatsakana maro natao tamin'ny antoko-tiako Madagasikara ireny. Vokatry ny fanehoan-kevitra vokatry ny andraikitra raisina eo amin'ny antoko dia ametrahana mpitandro filaminana manara-maso ny fiainana andavanandro, manara-maso ny eo atokonam-baravaranay zavatra niainana tamin'ity taon'ity daholo zany faniry. Zany ve nilazana fa malalaka fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Ny ainantsika santiora no ihany tany soavinandrina. Ny santiona ny tany Mahajanga sy ny tany amin'ny toerana hafa rehetra nale. Fa tena hoe tsy hoe tery fotsiny fanehoan-kevitra fa tena isehon'ilay endrika fitondrana jadona misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha nresaka tsika teto tany aloha tany dia hoe mirona makany amin'ny jadona eto Madagasikara. Rehefa ny mpitondra ny mirona makany amin'ny jadona efa manomboka tsy toteny izy zay ary efa manomboka tonga saina amin'izay tsy mahatoteny azy zay. Fa amin'izao tsika tsy mirona makany tsofa efa antanteraka mihitsy. Raha ny fampanantenana nataon'izao fitondrana izao tany am-piandohana dia baby tanteraka ny rehetra ary resy lahatra ho hatrany ny vahiny. Ankehitriny, zara raha misy vita ny fampanantenana, maro tamin'ireo asa natao ihany koa ny kitotoa. Maizina tanteraka ny tombana ary tsy hitan'ny tabilao ny solombavim-bahoaka voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahadimy. Maro dia maro ny fampanantenana ary ndraradraraka mihitsy. Ndraradraraka rehefa rantaona voejave ary narentirenty nameny tany sy ny faritra teto amin'ny nosy le tableau fanehoana tsary dia nivokisana sary ny vahoaka. Manara-penitra moa amin'izany ny voambolana nampiasaina ary ny verimberina tato anatin'izay fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina izay dia tena nadilo ny sofinao fa hoe ho lasa toy ny mihamihany koa isika ty fireneny ity. Nisy ny faritra hoe hitovy amin'ny Paris, renivohitry la Frantsa sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny tena ny verimberina matetika dia ilay teny tao amin'ny soratra masina manao hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia ianao mametra-panontaniana hoe fitiavan-drinina moa zany ny tena lehibe indrindra tamin'ireto olona reto ka dia toy ny tantara ary ao anatin'izay resaka tantara zay ihany na manafaniry dia anisan'ny ambety teny ny filoham-pirenena ankehitriny ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina ny hoe ndeha hanoratra tantara ndeha hanova tantara ndeha hanatratra ny tanjona zay tsy nataon'ny hafa satria amin'ny resaka fampandrosoana zany dia hoe tarabe zany zao firenena zao ka ny tsy nataon'ny rehetra mpitondra ny fandimby teo nandritra n'izay 80 taona zao dia ho ataony iny ao anatiny 5 taona. Dia anaja an'izany demokrasia zany izy. Avela tena alalaka ny fanehoan-kevitra sy ny resaka fahalalahana maro lafy. Dia fitondrana tsara tatana koa ny tsy ho adino ao anatin'izany sy ny fitantanana ao anatin'ny mangarahara. Dia hitodika te Madagasikara ny mason'izao tontolo izao. Zany teny rehetra zany anisan'ny teny naverimberina ilay filoham-pirenena nentina nambaboana sy nangalana ny fon'ny malagasy. Zao ary amin'izao tsika amin'ny teny zao. Amin'izao fotoana fanaovana bilan izy na manafaniry teo izao ary anaovantsika jeritodika dia inona tokoa ara no ny ainana teto? Inona ny vita? Inona ny tsy natao?
dia inona ny vokatra azo tsapahitànana sy azo ny raisina. zay le teniko teo hoe tsy voatanisy zany, tsy voatanisa le hoe fa horeraketo fotsiny isika raha hidirana amin'ny atsipriany. fa na izany azy nefa dia azo ambara mazava fa dia tena mainty ary mainty tanteraka ny tabilao ny amin'ny fitondran'Andriamatoa any Rajoelina. Lafim-baovao afantanteraka indray dia na dia ao anatin'ny fahasaran'ny tanteraka aza any ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao dia somebiseby ihany hiatrika ny fetin'ny krismasy indrindra fa ny kristianina izany. Herinandro sambatra ity herinandro ity ho an'ny fiangonana. Tsy fety fotsiny ihany ny krismasy fa natao mba ho fandinihan-tena sy andraisana famindra vaovao eo amin'ny fiainana, hoy ny nambarany pastora Ery Mandimby Rabarimanana raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamanala. Tsy fety fotsiny ihany fa fotoana natao andinihan-tena ny Noely, tsy natao isakafoana any mpitolo fotsiny ihany, hoy ny pastora Ery Mandimby Rabarimanana avy eto amin'ny fiangonana FLM 720 hektara. Fanavozam-panahy, fanavozam-piainana ary indrindra ho fanavozana ny toetra sy ny fomba amam-panao ho tena masina sitrak'Andriamanitra ny krismasy na ny Noely. Andro anankiray anehoana fa tonga teto n'ity zao tontolo izao ty tany ity ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Tonga anao inona? Tonga hitondra famonjena. Jesosy dia sady Andriamanitra tokoa no olona tokoa, dia io fionan'le Andriamanitra sy ny olona io koa no hitondran'ny olona ho any amin'ny rahatra zay. Ny maha-olombelona moa tsy dia mandalo sy miserana eto amin'ity tany ity, fa ny fiainana dia mitohy aorinan'ny fahafatesana. Ka ny fahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra ilay teny tonga nofo dia fiomanana, fampiomanana ny olona araka ny tenin'i Jesosy manao hoe any amin'izay toerako no hitoeranareo koa. Mialy eto ny olona dia makany amin'i Jesosy, mialy eto n'ity tany ity ny olona dia omeny Jesosy ny toerana sahazazy. Ka ilay fahatongavana teto io zany, io no atao hoe krismasy. Mivoana ny fanamariana izany ankehitriny, zary fomba fanao fotsiny sisa mba hifaliany ny mpianakavy ny krismasy. Tsy izany anefa ny tanjona napetrak'Andriamanitra, ka na ny rahan'zana no tonga nofo tetỳ an-tany, ho hiatrany ny nambarany. Fa saingy mampalahelo moa, lasa fety komersiala izy ankehitriny, ary ny commerce ny mandeha dia mandeha amin'izao fotoana izao, dia toa manadinona ny kristianina azy. Fetinao io ry kristianina, fankalazana anao io, fiombonanao ao amin'i Jesosy io, famonjenanao ho any amin'i Jesosy rahatra zay io. Fa ny zavatra ivelany dia tsy hoe ratsy, fa tsy zany ny urgent amin'ny fiainana kristianina, tsy zany. Ka nieritreritra hoe aiza ny anao fety kristianina, inona no hohanina, inona no sotroina, inona no hitafiana, aiza ny anao. Izany ivelany zany. Raha afaka manao an'izany tsy maninona, fa tsy izany no atao laram-pahamehana. Toerana maro no ahitana mpivarotra azy Noely rehefa fotoana tahaka izao. Zary toa tsy mankalaza izany mihitsy aza ny sasany, hoy izy, raha tsy misy ny azy Noely ao an-trano. Inona no tena anjara toeran'ny azy Noely rehefa krismasy? Ka ny fahateran'i Jesosy ao am-ponao dia izao, hanova ny fiainanao, hanao ny tsaratsara kokoa, fitondran-tena masimasina kokoa, ary ho any amin'ny tena fahamasinana. Ka raha tena ankalaza krismasy ianao dia izao, manapa-kevitra, inona ny fanaoko taloha, inona ny tsy mety nataoko taloha, fa amin'izao andro krismasy izao, hanatona ny tompo Jesosy aho, hibebaka, hanao fiainam-baovao. Ka raha tena ankalaza krismasy zany ny kristianina dia izay, fibebahana ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa satria miombona ao amin'i Jesosy. Izany no atao hoe krismasy ry havako dia fiovan-aina, fiovam-piainana, fiovantoetsaina makany amin'ny fahamasinana satria ny fanahy masina no mitoetra ao anaty. Ny ankizy matetika no tena ampifaliana rehefa fetin'ny Noely. Tsy tokony ampiononina amin'ny fanomezana kilalao sy fividianana akanjo vaovao fotsiny anefa izy ireo, fa mila ampafantarina azy ireo ny mahazava-dehibe. Ny nahatongavan'ny mpamonjy teto an-tany no tena zava-dehibe, ka ahatsapany fa Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo amonjy ny olombelona amin'ny fahotana. Afaraky ny efa fantatsika dia sy fandarana manokana ho anao mpanaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny alahady ho avy izao, izay andro ny krismasy efa eo am-piomanana tanteraka ny tompon'andraikitra sy ny ekipa Isatsokadiny amin'izao fotoana izao, ka andeha itsika atao anatin'ity rindran-tsary ny Manora Andriamalala ity ny andindininy momba izay.
Ny noelina ry zareo fandarana manokana arainao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ny arivany andro noely. Rindrakira ara-pilazantsara no arainao amin'ny fotoana io. Ny noelinay a fandarana noelinay dia fandarana vokarin'ny MBS ampiaina ny tokantrano tsirairay avy ao anatin'ny tena hoe iankan'ny noely, ndrindra krismasy sy ireo mpanakanto evangelika mihira ny hira noely mba iaina ao anatin'izay zany tsika amin'ny 25 décembre io. Dia izy io moa misy mpanakanto sy chorale maromaro no andray anjara. Eo amin'ny 10 zareo ny fandimbindimby ampisehoany sanganasany sy ny ampiaina kokoa ny hira krismasy taloha ihany koa irainy amin'izao fomba firany amin'izao fotoana izao. Anisany andray anjara ao amin'ity rindrakira eto amin'ny MBS ity ny tarika Lovatina. Mpanakanto manana ny lazany eo amin'ny sehatry ny hira fiderana. Ny fonay aloha ngeza be ohatr'izany n'olotra fitiavana, anolotra tsikitsika mba ho anareo izay mijanona ao an-trano dia mba misy fifaliana, fiadanana apahana hoentinay ho anareo dia misy mozika ihany koa rotsorotsy ny arivariva. Anolotra seho mahafinaritra be ny MBS amin'ny 20 ny volana Desambra arivariva eo dia aza miala dia sady mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra dia zareo amin'ny olona tianao ny fifalianao rehefa avy mijery ny fandaharana. Anisany nandray anjara tamin'ny fifananana Radio Vos teto amin'ny MBS tamin'ny taona 2014 ny tarika Meva Gospel. Izy ireo dia anatevin-darana sy anafana ny isan-tokantrano ny mpanaraky ny MBS amin'ny arivany krismasy ihany koa. Namalinay ny fanasan'ny MBS dia taditsika ngamba tamin'ny 2006 raha tsy ahivitsika nisy ifananana hoe kilala hoe Rise of Foster tamin'ny MBS dia anisany ndray anjara tamin'izany Meva Gospel izay ny akamarony moa zany tsy eto fany tamatavo fa izay solontenany eto Antananarivo eto izay efa natao hoe Meva Gospel Madagasikara ali satria misy any Tamatave moa misy eto Antananarivo anisany ohatrany hoe reconnaissance anay amin'ny MBS ihany koa izy satria teo zany ny atombohan'ny Meva Gospel atao anatin'izay fotoana izay. Izay ngamba ny tena malaza azy. Dia ny fanentanana ao anay hoe arak'izay ihany hoe tonga ny fety dia ny olona mifantoka amin'ny fety, mifantoka amin'ny zavatra vidiana, mifantoka amin'ny sakafo, mifantoka amin'ny zavatra rehetra fa ohatrany ahoana ilay fiainantsika dia ohatrany ahoana ny lalana tokony hitondrantsika an'ilay fiainana ao anatin'izay. Izay moa mampagospel anay na hoe mitondra filazantsarana dia miezaka ihany koa izay ao anatin'izay. Mba afahanay mandeha dia mifampieritetana foana hoe hoaisitsika rehefa avy eo. Vita ny fety dia hoaisitsika, vita ny sakafo dia aninitsika fa misy fiainana mandrakizay koa mila mpanjina ao anatin'izay. Asanay ekipan'ny MBS Radio Television iray manontolo ianao anaraka io fandarana manokana ho fiderana an'Andriamanitra io noho ny fetin'ny krismasy ka ny 20 Desambra ho avy izao izany ny fotoanantsika eto amin'ny MBS amin'ny 9 ariva. Fasatra ny fitadiavana asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro amin'ny tanora mahavita fianarana no tsy mahita asa na mahita aza afa-tsy mifanaraka amin'ny fianarana izay nataony. Mitana anjara toerana lehibe araka izany ny sekoly ianarana. Jessica Miray Tahirinena. Mbola ambony be ny tahony Madagasikara eo amin'ny tsy fananana asa manodidina ny 20 isan-jato. Anisan'ny olana voalohany eto amintsika ny tsy fisian'ny tolotr'asa. Tsy mifanaraka matetika amin'ny fianarana noratovy mpianatra ihany koa. Tanora 410 no voakasika izay. 730 faingo 9 isan-jato amin'ny tanora izao no milaza fa mifanaraka ny asa sy ny fianarana noratoviny. 270 faingo 4 isan-jato kosa no milaza fa betsaka ny fahalalana tsy ampy tamin'ny fianarana izay nataony. Tanora 9 amin'ny 10 nefa no fantatra fa miasa eto Madagasikara. Saingy ny atsasany amin'io dia miasa manampy fianakaviana fotsiny ihany fa tsy mandran-karama. Noho izay efa sarotany fitadiavana asa izay, miroborobo ny sehatra tsy manara-dalàna. Manodidina ny 720 faingo 4 isan-jato amin'ny tanora no miditra amin'izay tsy manara-dalàna izay, ary ny tovavy ny tena voakasika betsaka.
mitana anjara toerana lehibe araka izany ny sekoly ianarana. Ho an'ny estima manokana aloha tsy dia hoe misy olana hoe tsy ahitana azy fa raha amin'ny macroéconomie eto Madagasikara dia marina tokoa fa manana taux de chômage be dia be isika ary mety ny chômage izay misy eto dia mety misy karazany be dia be tsy hiverina amina korona économie na première année akory fa kosany tsapa ary fantatra fa sarotra mitady asa eto Madagasikara. Ary eo no mampiavaka ny sekoly ambony izay mamea sehatra ho an'ny mpianatra amin'ny lafiny pratika, amin'ny lafiny teoria miaraka. Fa tsy hoe ampianarana teoria fotsiny ilay mpianatra dia rehefa tafavoaka avy eo dia tsy mahita lalana tokony ho alehany na manao pratika fotsiny ilay mpianatra ka tsy afaka manao analyse sy réflexion. Namoaka mpianatra 170 androany sekoly ambony estime izay nahazo ny mari-pahaizana DTS, licence, master 1 ary master 2. Mankalaza ny 20 taonany amin'ny ity taona ity ihany koa ity sekoly ambony tsy miankina raha ity. Vaovao avy amin'ny Jirama dia fantatra ankehitriny fa ao anatin'ny fahasambanana indray ny milina mpamokatra herinaratra fahatelo sy faefatra ao andekaleka amin'izao fotoana izao raha ny fampitambavao nataony teo anivon'ny orinasa Jirama izay no mahatonga ny fahatapahan-jiro mifanesy ho an'ny tambajotra iraisana Antananarivo amin'izao fotoana izao. Toy izany ihany koa ny famatsiandrano noho izy miankina feno amin'ny herinaratra. Raha ny teny nataony tompon'andraikitra dia ezahana ny tsisy ny fahatapahana mandritra izao fety izao tsy izay aloha no ianany avoaka eto Antananarivo hatramin'ny androany. Vaovao ny mety ho toetry ny andro indray dia iaina ao anatin'ny orana ny faritra maro eto Madagasikara mandritra ny fety na izany aza tsy misy ahina ny mahakasika ny rivo-doza Tariana araka ny fanazavana nomeny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro raha niresaka tamin'ny Ravirazafimahenina sy Andry Rakotomalala. Any faritra-dranomasina Aostralia no niforony ilay rivo-doza Tariana ary nikisaka taty amin'ny faritra-dranomasina ranomasimbe Indiana. Tany amin'ny 630 kilometatra tsy nananosy Réunion no nisy ny ivony alina ary mitondra rivotra 720 kilometatra isan'ora. Ny ariva teo no efa niditra an-tanety eto amintsika saingy efa nianalefaka ny heriny. Raha mahakasika ilay rivo-doza ao amin'ny ranomasimbe Indiana kosa indray dia vinavinaina hiditra ao amin'ny faritra-dranomasina misy antsika izy ho amin'ny anio ariva zany na izany na zany aza tsy misy atahorana no mahakasika azy io fa any lavitra be antsika izy aloha. Mahakasika ny mety ho toetry ny andro manomboka rahampitso kosa asaika hisitraka orana manerana nosy izy faritra aza ho betsaka kokoa ny rotsakorana. Vinavinaina hatratra 10 hatramin'ny 20 milimetatra ny habetsaka ny rotsakora ao anatin'ny 420 ora amin'ireo toerana ireo. Mila miomana ny tsirairay noho izany amin'izay mety ho fiakaran-drano izy fidinana kosa ny maripana farany ambony. Raha amin'ny 3 andro avy dia mbola hitohatra zay rotsakorana izay misy mihitsy aza fampitandremana ny amin'ny mety ho fabetsahany rotsakorana any amin'ny faritra atsimony nosy iny hatramin'ny rahampitso fa manomboka rahampitso ariva vao mety hisavaky miandalana indray izay rotsakora andro any amin'iny fatapany atsimony Madagasikara iny. Faritra hafa kosa dia mbola miandrandra oram-baratra eo foana. Manomboka rahampitso ihany koa dia vinavinaina ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra Lalanjorofo aloatra mangoro tafiditra anatin'izay ihany koa moa ny ilany atsinana ny faritra Analamanga. Ny any amin'ny farany herinandro somary mikisaka kely any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny izay orana somary betsabetsaka izay. Samy miomana daholo zany ny rehetra satria ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra zao dia mila miomana amin'izay rotsakorana izay. Raha mahakasika ny maripana somary misy fidinany kely ny maripana ambony indrindra na izany na zany aza dia tenena fa hifanaraka amin'ny maripana amin'ny vanim-potoanan'ny volana Desambra toy izao hatrany zany. Miantso ny rehetra ny meteo anaraka an-tsakany sy andava ny toromarika omeny ny manam-pahefany ny fotony mba hisoroana izay mety loza izy io. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena antsika manakatona ny fotoanan'ny famparalam-bavao amin'ity androany ity. Mitoy ny fangatahana fanampiana ataon'ny Ukraine amin'ireo firenena tandrefana ho fanamafisana ny tafika izy ireo. Nisy indrindra moa ny fionana teo amin'ny filoha Ukrainiana sy ny firenena Amerikana tamin'ity androany ity. Angom-baovao nataon'ny Avitra Sondrabe sy Manora Andriamanala. Maro ny endrika fanampiana noraisin'ny Ukraine tamin'ny vondrana Europeanina nandritra izay fanafihana nataon'ny Rusia azy ireo izay. Teo ny fanampiana raha-pitaovam-piadiana sy ny fanofanana fa indrindra ihany koa tamin'ny lafin-javatra maro samihafa.
Nivoaka ny sisy tanin'ny Ukraine ny filoha Volodymyr Zelensky niazo any Amerika mba hifandinika amin'ny filoham-pirenena Joe Biden. Ifanlaza États-Unis fa vonina hanohana ny Ukraine hatrany izy ireo amin'ny lafiny rehetra noerana ny fanafian'ny Rusia amin'izao fotoana izao io. Izay indrindra no antom-pionan'ny rotota tamin'ity androany ity. Nitondra famatsimbola mitetina $2 ho fanampiana ny tafika Ukrainiana indray Washington. Rehefa nanao kajikajy ireo manam-pahaizana dia famatsimbola mitetina $50 hatramin'ny androany no nomeny États-Unis ho fanohanana ny tafika Ukrainiana. Hatramin'ny androany tsy misy fiovan'ny fihetsika Rusia na teo aza ny antso maro samihafa amin'ny firenendehibe ny amin'ny tokony hanatsarana ny fanafiana nataon'izy ireo an'ny Ukraine. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androan'ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fa mialohan'ny isarantsika dia ampahafantarika ianao sady ampatsahivoko fa ny fandarana ahoana marina aran'ny fandarana Global News izay no arahinao avetrany aorin'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana Saila zao ary noronan-tsara indray miseho atotry ny MBS anao amin'ity alina ity dia mitondra lohateny hoe de famille Close 3 izay zany ny oronan-tsary arahinao aorian' izany fandarana anankitelo izany. Fenoma tompoko.